GP Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Nivava. Mahery amby roapolo avitrisa ariary ny teti-bola anatanterana ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana ho antoana 2024 ho ny filohan'ny seni. Tanjona ny avoasoratra olo-pirenena mananjoa ifidy miisa 10 tapitrisa anatin'ny lisy-pividianana ho asia amin'ny mpanavaozana. Tsy tontosan'ny fandaniana ny tolo-dalàna momba ny fanombanana ny politika mpanjakana teny anivon'ny antenimieram-pirenena. Tsy natratra ny fetrisana ahafahana nanatanteraka ny fivoriana ny solombavam-bahoaka. Tsy nosorona araka izany ny filohan'ny komisiona nalaza fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny asan'ny solombavam-bahoaka nandritra ity fotoan'ny fivoriana ara-potoana ity. Efa miparitaka manerana ny Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy any Antsiranana sy Mahajanga ireo zava-mahadomelona isan'ny tokony amin'izao fotoana. Miantso ny andraisana fipitra entitra hitadiavana izay mpanafatra sy ny mampidry izany eto amintsika ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena noho izany manimba tanora malagasy. Zaza telo mianadahy no nisy nakankeriny tao Ankiririka Ambatondrazaka ho Maliariva tokony ho tamin'ny Enora ary mbola karohina hatramin'izao. Hatreto tsy nisy antso fitakiana vola na fitakiana zavatra hafa nataon'ireo mpakankeriny. 5 andro taorian'ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine. Mihamafy ny fikasany Rosia hifetanteraka ny Severodonetsk. Paikady maro no napetraka izy ireo hatratrarana ny tanjona. Isan'izany ny fanakanana eny amin'ny lalana maro ireo fiara lehibe mitondra entana sakafo an'ireo miaramila Ukrainiana. Miantsy prian'izay. Tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity atena ny araba tombo klasy tombo vavy saiko ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny fiomanana amin'ny fividianana ny taona 3 no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Mahery ny 4 avitrisa ariary ny teti-bola anatanterana ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana ho an'ny taona 2024 ho ny filohan'ny seni tamin'ity androany ity. Tanjona ny avoasoratra olo-pirenena mananjoa ifidy miisa 13 tapitrisa anatin'ny lisy-pividianana ho asia mpanavaozana no tanterana androany ny atrikasa nandinihana ny fomba natanterana ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana izay no karakarain'ny senisy ireo mpisehatra samihafa. Abraham Randriamanana. Miroso fampiarana ny diditsy volana mikasika ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana ankehitriny ny eo anivon'ny voamera-pirenena malo tena amin'sana ny fividianana na ny senirany nambaran'ny tompon'andraikitra. Mahery ny 20 avitrisa ariary ny teti-bola ho ampiasaina amin'ny fanatanterahana izany amin'ity taona 2024 ity raha ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'ny dingan'ny fanomanana amin'ny fiatrehana ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana ankehitriny ny fanomanana ireo tompon'andraikitra iny fotsiny. Eo koa ny fampiofanana ireo mpanisa na ny agent recenseur. Lycée-le no tompon'andraikitra eny amin'ny fokotany fa hiaraka hiasa amin'ireo agent recenseur ireo zareo satria tsika ampiasa an'le fitaovana zay eritreretintsika manaraka ny teknôlôjia moderne moa zany no ilazako an'le izy dia ampiasa sika an'le tablety. Dia io tablety io zany hoentina eny anivon'ny fokotany akana sary ny lisitry ny mpifidy akana sary arak'izay azo atao ny karapanondro zany rehetrarehetra zany dia fanavaozana hoentina amin'ity fanavaozana tanteraka zay atao. Raha taditsika taloha dia mety hoe indray matoana ihany ny fitsirena na le audit fa amin'ity zany dia isy fitsirena indroa miatoana zay ho atao. Fitsirena rehefa mialohany anaovana ny famaranana vonjimaika dia mbola misy fitsirena ihany koa ho ataotsika rehefa manao ny famaranana tanteraka. Zany rehetrarehetra zany no atao dia mba isiny le fifampitokisana, isiny ny fandraisana anjara ataon'ny rehetra dia mba hitongavatsika amin'ny lisy-pividianana azo antoka, feno, madio ary mitondratsika makany amin'ny fitoniana tanteraka.
Mahatratra 10 tapitrisa ireo olom-pirenena mananjo hifidy-kendrena ho voasoratra anatin'ilay isym-pifidianana ao aorian'ny fanavozana tanteraka raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Tontosandroany tetsy alarobia ny fanatanterahana ny atrikasa fampandinana ny fomba hanatanterahana ny fanavozana tanteraka an'ilay isym-pifidianana izay nitariny teo anivon'ny CENI. Tonga nanotrona izany ireo mpisehatra samihafa toy ny avy amin'ny antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena, ireo mpiara-miombonantoka sy ireo mpitarika ara-pivavahana. Nisy nandritra izany ny fifanakaloza-kevitra sy ny fandraisana sosi-kevitra ho fametrahana ny fomba fiasa sy ny fandaminana amin'ny zotra mpisoratana anatona mandritra ny fanavozana tanteraka an'ilay isym-pifidianana. Isy ireo fitsidiana isan-tokantrano izay ho atao dia ho an'ireo olona tsy tratra amin'izany fitsidiana atao isan-tokantrano zany dia misy ny fahafahana misoratra avy hatrany eny amin'ny fokontany dia isy ihany koa mandritra ny tia fanavozana tanteraka tia ny eritreretina fanantonana amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny tokony anaovana ny atao hoe fitsarana amin'ny tendrombohitra mba hananan'ireo olom-pirenena ny atao hoe kara-panondro ahafahany miditra amin'izany distrikty mifidy zany. Nanomboka ny 12 ny volana Melasa teo hatramin'ny 10 ny volana Jona 2024 ny fanatanterahana ny fanavozana tanteraka an'ilay isym-pifidianana manerana ny nosy raha ny tety-andro navoakan'ny avy ao anivon'ny CENI. Ilay isym-pifidianana izay manan-kery mandritra ny fe-potoana hanatanterahana ny fifidianana alohan'ny 12 Mey 2024. Ao anatin'izay fanomanana ny fanavaozana tanteraka an'ilay isym-pifidianana izay hatrany dia tsy handray anjara amin'ny fikonan-doso ny atrikasa fakan-kevitra mikasika ny fanavaozana tanteraka an'ilay isym-pifidianana tanterahany CENI amin'izao fotoana ny avy amin'ny antoko-panohitra sy ny vondrona panorama raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity anton'izany ny tsy fanajana ny fametrahana ireo rafitra sy ny lalàna amin'ny fanomanana ny fifidianana hoy ny fanazavana. Nivoaka ny efitrano tao aoriana ny mboan'ny atrikasa fandinihana ny fomba hanatanterahana ny fanavozana tanteraka an'ilay isym-pifidianana izay nokarakarain'ny CENI teny amin'ny Nouveau Hotel Alarobia androany ireo avy amin'ny antoko-panohitra toy ny RMDM sy ny vondrona panorama ary ny vondrona toko hafa. Tsy handray anjara amin'ny fikaonan-doso ny atrikasa izy ireo raha tsy voahaja ny fametrahana ny rafitra sy ny lalàna azona manomana ny fifidianana marina. Eo koa ny fametrahana demokrasia tena marina raha ny fanazavana. Manamafy ny mpanohitra rehetra fa tsy handray anjara amin'ny saritsary fikaonan-doha mikasika ny refonte ny liste électorale zay karakarain'ny CENI raha tsy misy aloha ny firosoana amin'ny fandinihina ireo voalaza eo ambony ireo amin'ny alalany ady hevitra. Ny mpanohatra eto Madagasikara dia tsy hanaiky mihitsy raha tsy voapetraka ny demokrasia tena izy. Mifanaraka amin'ny demokrasia dia davon'izao tontolo izao tsy davan'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Tsy hanaiky mihitsy izahay raha ohatra ka mbola fifidianana tandrametaka no dia davona atao ka ho sarisarihana ohatry ny sarety ny mpanohatra eto Madagasikara. Tsy maintsy misy fampidinihana mazava araka ny voalazan'ny taratasy ny zavatra atao fa raha tsy izany ny fanoherana dia manontolona ataony foana. Nisy nandritra izany taratasy fanambarana napetraka izy ireo tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny CENI. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana sy ny fifanantonana ny ahafahana mandravona sy misoroka ny disadisa misy eto amin'ny firenena, indrindra amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka an'ilay isym-pifidianana raha nambaran'ny filohan'ny CFM. Ary zareo tsy fantatro ny zavatra nataon'zareo teo fa ny hitako dia hoe lasa nivoaka ny politika na saiza vide tako angamba tsy dia mety loatra zay. Misy antoko politika eto Madagasikara mitahaka ny hoe concertation nationale zao dia fomba anankiray ahafahantsika mifampiresaka fahantsika ary tematika le izy disy-pifidianana mazava tsara. Raha tsy ahivina tamin'ny farany teo nge dia niteraka polémika le resaka hoe doublon. Tsy fotoana ny ve zao hahafahantsika misoroka an'izay fisiana doublon na izay ataontsika hoe mety ho tsy mety ao anatin'ny disy-pifidianana. Itoe ao anivon'ny faritany sy ny distrika ny atrikasa afaka-kevitra mikasika ny fanavaozana tanteraka an'ilay isym-pifidianana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Mahakasika ny tontolo ny fifidianana izay fa hitodoha eny anivony antiny mera-pirenena indray isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity tsy tontosa ny fandaniana ny tolo-dalàna momba ny fanombanana ny politika mpanjakana teny anivony antiny mera-pirenena androany. Tsy natratra ny fetrisana ahafahana nanatanteraka ny fivoriana ny solombavam-bahoaka tonga teny an-toerana. Tsy nisorona araka izany ny filohan'ny komisiona misahana ny fanombanana ny politika mpanjakana ny laza fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny asan'ny solombavam-bahoaka nandritra ity fotoam-pivoriana ara-potoana ity.
Androany tokony ho tamin'ny folora maraina no nentina teo anoloan'ny solombavam-bahoaka nandritra ny fivoriana Azonbe sy ny maro hatrehiny ny tolo-dalàna momba amin'ny fanombanana amin'ny politika mpanjakana eto Madagasikara. Ny tolo-dalàna izay naroso ny solombavam-bahoaka ny Vangaindrano afahana manombana amin'ny politika amin'ny fanjakana foibe, indrindra ny mahakasika amin'ny fandaharana asa entina ampandrosoana firenena. Enimpolo taona mahery no niverenan'ny fahaleovan-tena eto Madagasikara ary ambetindresaka ny Andriamatoa filoham-pirenena ny hoe betsaka ny zavatra tsy vita tao anatin'ny enimpolo taona. Anisan'ny ataoko hoe lesoka hatramin'izay dia tsy fahafantarana mazava ny antony tsy nahatratrarana ny tanjona, ny antony mbola tsy nahatongavantsika amin'izany fampandrosoana andrandray ny malagasy rehetrarehetra izany, ary izay ny tenako manokana sy ireo mpikambana ao Vomera izay tarihiko no ny hevitra hoe fotoana izao tokony rosoana amin'ny fanombanana satria katsaka fahombiazantsika miandrandra fahatanterahany reny paikady sy tetikasa maro samihafa ho amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Raha ny zava-nisy teny atoeran'androany, tsy nisy afa-tsy folo taona eo ny solombavam-bahoaka vonona tamin'ny fandiniana ny tolo-dalàna hatramin'ny iray folakandro. Nivoaka tamin'ny fahanginana manoloana izany ny solombavam-bahoaka amin'ny Vangaindrano no sady lehibe ny komisiona misahana amin'ny fanombanana amin'ny politika mpanjakana. Io nilaza fa tsy nandeha amin'ny laony ny asan'ny solombavam-bahoaka hatramin'ny nanomboan'ny fotoam-pivoriana ara-potoana ho an'ny taona 2024. Tanatin'ity fotoam-pivoriana ity tokoa dia milaza miaka mahita isika fa tsy mbola nisy na indray andro nanomboka tamin'ny fahatelon'ny volana Mey no fotoam-pivoriana ara-potoana eto anivon'ny Antenimiery fa mbola tsy nisy na fenoan'ny solombavam-bahoaka tonga natanteraka ny asany na ny ampahatelony angambany mbola tsy nisy tato anatin'izay fotoam-pivoriana izay fa fandaniam-bolam-bahoaka no azoko ilazana azy angambany no ataonay ary milaza eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ihany koa hoe misy tsy fahatombanana, misy tsy fahatanterahana, misy fialana andraikitra, misy famitahana ny vahoaka malagasy ataony eto anivon'ny Antenimiery angambany matoa tonga amin'izao zavatra nitranga androany izao. Fanontaniana napetraky ny mara anatin'izany hoe rehefa tolo-dalàna na volavolan-dalàna toy ny ahoana vao afeny solombavam-bahoaka ny hevitra amin'ny fivoriana eny Tsimbazaza. Misy ve ny tolo-dalàna na volavolan-dalàna tsy azahoan'ny solombavam-bahoaka maro tombony ka mamparisarisa azy ireo hiatrika amin'ny fandiniana azy. Ny filohan'ny komisiona misahana amin'ny fanombanana amin'ny politika mpanjakana izay nanamafy androany fa hiady hatrany ho ampidirina ny tolo-dalàna anatin'ny lahadinika manaraka indray. Fa olona misa 7 no niakatra teny anivon'ny Pakina ny tendro mpitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolo noho ny aditany teny Ambatolampy tsy mahafotsika ny 4 tamin'ireo ihany no aray ny fitsarana maso akaiky amin'izao fotoana ny 12 ambiny kosa nahazo fahafahana vonjomaika eo ampiandrasana ny fitsarana azy ireo Gaeton Andriatsilavo. Fanararaotapahefana, osoka sy fampiasana osoka, fisolokiana sy ny maro hafa mahakasika ny tany ao Ambohitriny Mamba fokontany Ambohimanarina, commune Ambatolampy tsy mahafotsy district Ambohidratrimo no antony nanaovana fanadihadiana sy nampiakarina ireo olona misa 17 teny amin'ny Paky ny 30 ny volana Mey lasa teo. Ny 3 tamin'ireo olona 17 ny ampy ny mpanelanelana iray no arahan'ny fitsarana maso akaiky. Ny 13 ambiny nahazo fahafahana vonjomaika eo ampiandrasana ny fotoam-pitsarana. Tafiditra anatin'ireo olona 17 ireo ny mpitsara, ny sefo fokontany, ny piasan'ny domaine Ambohidratrimo ary ny vavolombelona tsy marina. Ny 17 Jona 2024 eo anivon'ny Biankony nahazo fitarainana na inona isy kolokolo goavana ka nanao ny fanadihadiana. Ny vokatry ny fanadihadiana no nahitana fa nisy olona naka ny tanin'olona izay notohanany ny sefo fokontany sy ny teo anivon'ny domaine. Io naka ny tany io no nivarotra izany 100 tapitrisa ariary tamina teratany malagasy manana fiaviana avy any Indo-Pakistanais. Fomba fiasan'izy ireo ny mijery tany amin'ny alalan'ny panelanelana, maneho antoa taratasy sy fanajariana izay arahana miasa amin'ny tompona andraikitra ifotony, mivarotra ny tany, mitady ny fomba rehetra andraisena eny anivon'ny fitsarana raha io tatitra nataon'io Bianco hatrany.
Andrasana ry hotaterina miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao an-tranony toy izay fa saika ahitam-pivoarana ihany koa isan'andro ny mahakasika ny fianaky ny zava-mahadomelona tsy ny eto Antananarivo ihany no ahitandreo zava-mahadomelona mahery vaika fa efa miparitaka manerana ny Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy ny any Antsinanana sy Mahajanga. Miantso ny andraisana fepetra entitra hitadiavana izay mpanafatra azy avy any ivelany sy mampidry izany eto amintsika ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena noho izany manimba tanora ary manaparitaka aretina maro ihany koa. Onona saina. Manano impirisany andro anao? Indroy. Ka ohatriny fivanganao anazy io? 25 000. Rangombiana anao no manano izy io? 2021. Ka ino mahatonga anao tena manano izy io isany andro? Zany ndraiky zay voa marandray tsy magnano hoe koa tsy raha fariva alohan'ny matory. Anao ma tsy tafandry isika tsy mahazo izy io? Sahirina. Efa marary zany anao isika tsy mahazo izy io? Ya. Iray amin'ireo dimy lahy sarony mpitandro ny filaminana eto Nosy-be mpitsindrona zava-mahadomelona héroïne ity mitantarany fomba fanaony. Raha ny famotorana nataony teo anivon'ny zandarmarim-pirenena manodidina ny 4 alina ariary isan'andro eo ny vola mivoaka amin'ny tanora iray. Iray alina hatramin'ny 2 alina ariary amin'izany no lany amin'ny fividianana ny héroïne, ankoatra ny katy, sigara, toaka, sakafo, filana vehivavy sy ny sisa. Tanora izay tsy anasa nefa ny ankamaroan'ireo mitsindrona ity zava-mahadomelona ity antony mampirongatra ny tsy fiandriam-pahalemana ao amin'ny distrikta Nosy-be. Raha ny fitantaran'ireto tanora ireto hatrany mangovotra ny vatan'izy ireo nefa tsemboka. Io no miseho rehefa mitakitsindrona ny vatan'izy ireo. Ankoatra ny fahasimban'ny tanora malagasy vokatry ny fiparitany ity zava-mahadomelona mahery vaika ity, ahina ianaka ihany koa ny tsimokaretina raha tsy ilaza afa-tsy ny VIH/SIDA. Reo zaza reo hoe misy mandafo any. De ny fandafosandreo zareo de mividy seringue zareo. Seringue am'izay zany atao misotro kely io zavatra io de tsetsefina mimana io zavatra poudre izy io tsy ako inona le izy de tsetsefina amin'iny satria reo zaza reo nanao témoignage an'izay le zaza nentiko eto. De ampidirina. Le comble dans tout ça c'est que tsy vitan'izy ampidirina ny fampisolosolo eo le seringue anankiray ny fona ampidirina am'ty misy fito valo ry zareo tsofotso jusqu'à mivehivavy. Le plus grave am'izay de hoe misy anankiray tonga aminy anankiroa ha za ty tara aenina ka tsy tsefina indray le lio le havina nampitsofina am'lay tsy avoaka le raha ampidirina am'le anankiroa na telo na hevitra zay tonga io. Imagine un petit peu, ils ont des maladies. Faut pas oublier qu'on a toujours le sida à Madagascar. Tahaka ireo raha mafana teto amin'ny firenena saika ny madinika hatrany no voasambotra ary tsy hita ny toy ny raharaha. Manoloana io mitaky ny andalinana ny famotorana momba ity zava-mahadomelona ity ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena ka hisamborana ireo mpanafatra sy mpampiditra izany eto amintsika. Samborina averiko fa tany-tandalana ty ary tsy maintsy aseho ny vahoaka hoe ty le olona namotika ty tanindrazantsika ty avy teza matoy tafilitra nisy nanafatra nisy mitondra de nisy namafy nisy nivarotra tsy miainga ty avy ambany ihany hoe tratra ifilany satria izy nifoka de samborina le nifoka na le nitsindrona iza namarotra ty taminao avy teza ty zavatra ty any amin'ny filany ihany de samborina koa le hany de ainsi de suite. Tsy ivona valo isan-jaton'ireo mpitsindrona zava-mahadomelona no mitondra ny tsimokaretina VIH/SIDA eto Madagasikara araka ny fanadihadiana nataony association Engaed izay isan'ny mpiara-mombonantoka amin'ny SECNLS amin'ny ady amin'ny sida eto Madagasikara. Ahina hitombo hatrany io tarehimarika io no ireo olona mitsindrona zava-mahadomelona miafina sy maro no tsy mbola tratra. Fa tokony tsinjo ny tombotsoan'ny malagasy ny lalàna momba ny fananantany eto amintsika hoy ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Isan'izany ny fanovana sy ny fanatsarana ny lalàna laharana 1/2024 tsipika 320 momba ny tany tsy vita titra eto Madagasikara efa nirosona ny fakan-kevitra sy ny fanatsarana ka atolotra tsy ho ela ny anivon'ny antenimiera ny lalàna hoy ny minisitra tompon'andraikitra Gaëtan Andriatsylavo. Isan'ny notakiny ireo fiarahamonim-pirenena manoloana ilay lalàna laharana 2021-06 ny tsy tokony amerenana ao anatin'ny fanotsiana ilay lalàna laharana 2021-06 ireo fepetra manohitoina ny fisitrahan'ny teratany malagasy ny tanin'ny Madagasikara. Takina ihany koa ny fanapaha-pahefana, ny fitantanana fananantany nomenan'ny commune, ny foto-kevitra miompana amin'ny fihaverana fa tompon'ny tany ireo mipetraka amin'ny tany mbola tsy vita titra.
nanamafy izany ny sekrima izay manana ny fekritama ho isan'ny mpikambana miandraikitra ny tanja. Efa antonany maro no niainantsika ny tsy fahamarinana sy ny korontana vokatra io resaka fitantanana raha fananantany io. Tsy laza manokana atsika raha tsy makasika le PPNT izay nanaovan'ny fianakaviam-ben'ny firaisamonim-pirenena nangaredona mihitsy nampisongadina ny tsy mampety azy ka izao moa zany ohatrany hoe averina kely dinihina indray le izy ka tokony apetraka foana zany hoe fitsonjovana ny tombotsoan'ny malagasy ary ampiarina ny politika fampananantany anomezana tany ny vahoaka malagasy. Tsy ireo tantsaha ihany no manana olana ara-tany, ahitana izany ihany koa ny antanàn-dehibe rehetra. Antony mahazava-dehibe ny fanatsarana ny lalàna mahakasika ny fananantany eto Madagasikara. Efa maro ny dinika sy ny fakakevitra natao mahakasika io lalàna io, hoy ny ministra tompon'andraikitra, ary aroso tsy ho ela iny anivo ny anteny mery zany. Efa nandalo an'izay dinika rehetra izay efa nandalo ny komité teknika ny ministera ny fitsarana ary atoato diakatra filan-kevitry ny gouvernemanta sy filan-kevitry ny ministra dia araky ny vinavina amin'ny volanyity diakatra eny amin'ny parlemanta ary raha volany io lalàna io dia roso amin'ny fizarana tany ho an'ny vahoaka amin'izay. Tanjona ny azon'ny fianakaviana misy roa tapitisa tany amin'ny farany taona 2024. Sarotra ny atratra io tanjona napetraka io raha tsy misy ny fanovana sy ny fanatsarana ny fitantanana ny fananantany eto amintsika ho iatrany ny fiarahamonim-pirenena. Ilaina ny fanatsarana ny fampitaovana, ilaina ny fanaparitahana ny sampandraram-panjakana azany ny indrindra ny domaine, ilaina ny fagnamafisana ny fiaramiasa ny fitsarana sy ny domaine ary ny fandraisana ndraikitra ifotony. Miroso amin'ny fampiarana n'ilay politika ny fananantany dingana faharotsika amin'izao satria efa tapitra ilay dingana voalohany ka izao fotoanandoha zao zany hitondra hevitra avy amin'ny mpampiasa ny tany amintsika vahoaka zany ho an'ny teknisianina mba ahafahantsika miandrandra fitantanana fananantany mangarahara ary mitsinjo ny tombotsoan'ny be sy ny maro. Loha hevitra lehibe misy sadimy no voaboasana mandritra ny fikaonandoha nasionaly eny Ivato izay niroso tamin'ny andro faharoa androany. Ohatra amin'izany ny ady amin'ny kolikoly, ny fanatsarana ny rafitra sy ny fampitaovana, ny eny anivo ny fitsarana izay tsy misy afa-tsy ny ray apahatelon'ireo antotan-taratasy nady tany ihany no voakirakira sy ny maro hafa. Tontolon'ny fampianarana kosa indray misy 5 ireo zatovavy nitondra voka tao anatin'ny 3 andro nanomboany adina ara-panatanjahantena baka tetsy amin'ny kianjana Alarobia ny 2 tamin'izy ireo no nanafina izay fitondrana voka izay ka tao anatin'ny fizahan-pahasalamana no nafantarana ny toe-batany irany fanadiadiana hatrany vokatry ny tsy fanaovana fanazarantena no antony mahatonga ireo mpiadona ho torana izay tranga mateti-piseho mandritra ny adina ara-panatanjahantena fity nokolo. Mitera-doza ho an'ny fahasalamana tovovavy mitondra voka ny fanaovana ny adina ara-panatanjahantena. Misy amin'ireo tovovavy izay miatrika izany fanadinana izany no minima nafina ny voka mandritry ny adina. Nanomboka tamin'ny talata 7 Jona izay nanomboany ny adina ara-panatanjahantena tetsy amin'ny kianjana Alarobia manokana. Efa nahatratra 5 ireo tovovavy izay nitondra voka ka tsy maintsy nanohy ny fanadinana ambavy na ny épreuve théorique. Raha ny fanadihadiana, misy ny fitsirihana ara-pahasalamana izay atao amin'ireo mpianatra na fanadinana mandritra ny taom-pianarana. Amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana no anatanterahana io fitsirihana ara-pahasalamana io. Aloloatra anefa io fitsirihana ara-pahasalamana io raha ny fanazavana. Misy zany ireo dingana afaka atao zany hisorohana ny mpianatra mba tsy hanao EPS rehefa mitondra voaka. Misy zao ny visity médical alohan'ny anaovana ny EPS izay atao any am-pianarana fa somary lasa lolomo zany izy iny dia indraindray matetika mety hoe négatif le mety malatsy be voka zany le mpianatra eo fa tonga amin'ilay fotoana épreuve zay vao mety be voka. Misy zany ny fizahana fanaraha-maso ataonay zany afatsarana hoe ty be voka mba ahafahana misoroka mba tsy hanaovan'ilay mpianatra eo. Fa misy koa nefa ireo mpianatra izay mahatsapa ny tenany mety miaraka amin'ny ray aman-dreniny koa izy manantona amin'ny vantana anay zany dia miteny hoe za be voka dia ny dokotera zany no malay fanapaha-kevitra amin'izay. Mba hialana amin'ireo olana vokatry ny fitondrana voka mandritra ny androm-panadinana,
Nilaza ireo ray aman-dreny fa ny fanaraha-maso sy ny fifandraisana am-po amin'ny zanakavavy no ahafahana mitaiza azy tsy ho be vokalohany fotoana. Ko manokana zany atsika ray aman-dreny zany mana responsabilité amin'ny mahavehivavy anazy koa voalohany indrindra. Dia indrindra itsika reny io zany tena hitako hoe tokony hifanakaiky amin'ilay zanaka mihitsy zany tsika ray aman-dreny. Dia izy koa zany amin'ny efa hoe terminal izy dia efa anaty programme andry zareo zany io resaka hoe tovam-pananahany io fahalalana anazy hoe ohatr'izao ny vatantenanao dia fatany tsara, dia amin'izay zany fatany tsara mihitsy hoe raha vao manao izao zavatra izao dia izao ke zany zavatra miatra aminahy. Tsara koa zany ny ankizy alefa amin'ireny fikambanana kristianina andreo satria any amin'ireny zany izy afaka manabe, afaka voataiza izy arak'izay ama-kristianina anazy hoe tempolin'Andriamanitra le tenany, le vatantenany zany dia tokony ho arovana. Ankilan'izany, anisan'ny tranga mateti-piseho mandritra ireo adina ara-panatanjahantena ireo mpianatra torana sy maratra mandritra amin'ny fanadinana. Miisa 3 ireo mpianatra tojolana ara-pahasalamana nanomboka ny talata lasa teo. Nandritra ny fotoana izay nanaovana fanadihadiana teny an-toerana, miisa 2 ireo tojo olana ka tsy maintsy noraisina ny tanàna Vonjimaika. Vita 100 mètres dia voafingana izy dia nianjera dia fanina izy dia avy izy mbola miverina nianjera atao anaty tratra patatra teo ilay dia efa mbatana anakety izy dia nijerevana ny paramètre rehetra dia somary ambany daholo. Intention ary ambany misy maratra izy dia somary fanina izy dia ezahana stabilisena aloha dia 8 heures izy hoe mbola afaka manohisatsy. Niandry fotoana kely rehefa stable izy dia efa avena ny tany hoe afaka manohisatsy. Mahakasika ny fampiasana ny dosage izay niteraka resabe nandritra ny adina ara-panatanjahantena. Nilaza ny tompon'andraikitra teny amin'ny kianjana Larby fa ho fisorohana ny valanaretina COVID-19 no antony tsy ampiasana ireo fitaovana ireo nanomboka tamin'ny taona 2024. Efa lamina mipetraka mialoha tany amin'ireo taratasy fiantsona fitondrana taratasy sy paingitra ho an'ireo mpianatra. Iala sasatra kely anaty doka foisika mahakasika ireny imbokena karazan-kena amidy amin'ny vidiny 9,000 ariary reny ny kilao. Eo ihany koa ny fakanankerin'ny zazatelo mianadahy tany Ambatondrazaka kampany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Salama, balika. Homme 120 plus. Bah, j'avais. Homme 120 plus. Homme 120 plus. Veloumé. Homme 120 plus, ya. Détecteur de mouvement. Vaovao be, balika homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Jiro antona efatra lehibe, miampy jiro ray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetsehana. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay aingana. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no aviko. Manahirana mihitsy ny manetsika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy kiloty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariko avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao ampiasa kosy kiloty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity ala ity
tsika izany avy hatrany dia nankatoavana nandritra ny filan-kevitra minisitra omaly ny fampitanam-bava nitatitra amin'ny fanomanana ny fandraisan'ireo ombivavy be ronono miisa 10 sy biby hafa mihinam-bilona 200 sy 10 didim-panjakana maro ihany koa no niraisina ary teo ihany koa ny fanafoanana didim-panjakana nela Rainy Avison. Ho fampiroboroboana ny seritry ny fiompiana eto Madagasikara, iroso amin'ny afanafarana ombivavy be ronono miisa 10 indray sy biby mihinana vilona miisa 200 sy 10 ny afitondram-panjakana. Tamin'ny taona 2024 miisa 520 ny ombivavy be ronono nafarany afitondram-panjakana malagasy. Anatsarana ny siatarana komby eto Madagasikara, faritra 4 no sitraka izany andiany voalohany izany ka ny faritra Vakinankaratra, Itasy, Analamanga sy Asava. Amin'izao andiany manaraka izao miisa 7 ireo faritra isitraka izany manerana ny nosy. Niaraka tamin'io dia aparitaka manerana ny Madagasikara ho an'izay mpiompy tena lina amin'izay fiompiana ombivavy be ronono izay ary indrindrandrindra ireo izay efa vonona ka efa nanomana an'izay fanomanana rehetra tokony ho atao zany mba ahafahana mandray ny ombivavy io. Rehefa manatanteraka tetikasa ohatr'izao moa zany dia tsy maintsy misy foana lesoka madinidinika any anatiny any izay lesona azo avy amin'ny fahatongavan'ilay omby 520 amin'izao aloha zany efa nezany ny ataon'ivon'ny ministera misahana fiompiana avokoa ny ezaka ny anticiper ny tsy isiny izay lesoka izay tsony any amin'ny lafin'ny trano io any amin'ny lafin'ny fandraisan'ireo mpiompy an'ilay omby any amin'ireo mpiompy mpahazo tombotsoany ary nanomboka ny volana febroary ny teo anivon'ny ministera ny fiompiana no efa nanao antso ho an'ireo olona liana amin'ny fiompiana ombivavy be ronono. Efa fantatra araka izany ireo olona andray ireo biby vao afarana ireo. Raha ny vinavinany avy eto anivon'ny ministera misahana ny fambolena sy ny fiompiana aloha zany dia tokony any amin'ny volana aogositra na ny volana septambra any farafatarany any tokony hatongavan'ireo ombivavy be ronono ireo. Ny antony moa zany satria efa fantatsika tsara fa efa voatsirika mialoha ny fournisseur amin'izany satria tsy maintsy jerena avokoa ny pitsopitsony ara-pahasalamana aloha ny amin'ny biby mafeno an'ilay fepetra n'ilay karazan'ilay biby hitakitsika avy ary indrindrandrindra ny disponibilité an'ilay biby ihany koa satria tsy mora ny manangona an'izany ombivavy be ronono 10 hiaraka iainga avy any amin'ny faritra iaingany zany. Efa omby bevoka avokoa ny omby afarana raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera ny fiompiana. Ankilany nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa no nankatoavana ny didim-panjakana, teo ihany koa ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony sy ny fanafoanana ny didim-panjakana nandritra izany. Izay ny fanadihadiana mahakasika ny omby fa ity indray ny henan'izy ireny mahalany imbokena manodidina ny 200 kilao isan'andro amin'izao fotoana ireo mpivarotra hena amoron-dalana eny Ampasika raha ny fanadihadiana natao amin'izao vanim-potoana ny didipotro izao izy ireo no mandeha ny karazan-kena ary 9,000 ariary ny kilao. Tsy ny eto Antananarivo ihany no tonga maka ny imbokena fa ao ihany koa ireo avy any Arivonimamy sy Ambatofotsy. Hena mandalo fitsirihana sy veterinera avokoa ny hena amidy eny Ampasika hoy ireo mpivarotra. Imbokena na moty no isan'ny hena mandeha rehefa vanim-potoana ny didipotra toy izao hoy ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana androany. Tsy mitovy amin'ny tovakena ny imbokena raha ny fanazavana saingy samy ao anatin'ny kibon'omby ihany. Amin'izao mahalany imbokena manodidina ny 200 kilao isan'andro ireo mpivarotra mivarotra eny amoron-dalana eny Ampasika raha ny fanazavana. Tony zany le fanaovana fora zaza 9,000 kilao antony tera maka maromaro dia 10,000 izay mandatsaka be rehefa maka maromaro. Rehefa anao didipotra ianao dia tony nenay ny moty fakany olona eto atsy Arivonimamy Ambatofotsy tonga eto aminay daholo maka azy. Tsy iny tena spécialiste an'le fanaovana fora zaza. Moty mihitsy ny tena fanaovana an'le didipotra dia izay ny tena angalan'ny olona azy. Efa fomba mihitsy. Isan-taona dia foana ny alain'ny olona. Kilao zao ny olona anankiray dia tsy ampy ary zany fa mbola maka repaty izay amin'ny tanjo. Irina indray dia eo amin'ny 10 kilao 10 kilao isan'andro ny amidinay dia efa kily ampivarotra vary indray maka an'iny. Mpanao hôtely amin'ilay varina 5,000 dimanjato keny izany ao anatin'ilay kibon'ilay omby. Ao anatin'ilay kibon'ilay omby hafa ny taovany dia hafa ity moty ity.
Ankoatra ny imbikena isan'ny mahalafo hena maro ihany koa ireo mpivarotra amoron-dalana eny Apaska. Latsaka noho ny avidin'ny hena eny ambony latabatra ny hena amidin'izy ireo, saingy mitovy ihany ny toerana akana ny entana raha ny fanazavana. Hena mandalo fitsiriana sy veterinera avokoa ny hena amidy eny Apaska hoy ireo mpivarotra. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, efa manodidina ny 5 taona izy no nivarotra teto amin'ity toerana ity. Manomboka amin'ny 3 ora maraina izy no manomboka mivarotra ary tsy miala raha tsy maizina ny andro. Manomboka amin'ny 4 ora maraina hoy izy ireo no tonga mividy entana ireo olona, indrindra ireo avilavitra sy mpanao hotely. Jeny enana maka hena ary patra ao amin'ny famonoana omby dia nitsidry fizalety amin'ny karosiny ety zay mahazo fihenam-bidiny any patra. Latsaka kely anay nitrina any ambony karô. Amin'ny latsaka kely raha arivo sy ray alina any ambony karô dia zay maka ray alina any patra. Ny ara maka arivo sy ray alina any ambony karô dia zay maka ray alina aty. Dia milatsaka kely foana le anay. Hena tsara voatsara ny dokotera ny hena amidinay aty. Sova manao totokeny zay manao rehetrarehetra zay. Misy 320 isa zany zay zao reo ambony reo manomboka manesatra aty eto. Eto amintsika maketo ka. Fa ny amin'ny ambony andray tsy koatsika fa ny eto amintsika maketo. Misy eo amin'ny 520 eo zany zay zany zao mifaritra eto aminay eto. Lany le faritra laina le maraina dia mijanona amin'izay ny pitsondray mimaka. Tsy azo amidy intsony ny omby maty na marary ary mila mandalo veterinera avokoa ireo omby vonoina vao amidy mba hiarovana ireo ampanjifa amin'ny biby marary. Trafikena ome mahery reny ambava homana ampo mieritreritra izay ny loka fa ity ny fanalana etaeta tokony hiaraka aminy saingy ho tapitra manomboka ny voalohany volana Jolay ho avy zao ny fiarah-miasa ny Star sy ny vondrona Coca-Cola araka ny fampitam-baovao navoaka ny orinasa Star tamin'ity androany ity ny vokatra Coca-Cola. Fontary Sprite no voakazika zao fitsara ny fiarah-miasa zao ary namafisiny Star fa mitony famatsindro vokatra hafa izay vita malagasy. Manomboka ny voalohan'ny volana Jolay 2024 izao no hitsatra ny fiarah-miasa ny Star sy ny vondrona Coca-Cola. Arak'io, tsisy ny asa famokarana ataon'ny Star sy ny fitsinjarana ary ny fivarotana ireo vokatra Coca-Cola rehetra, tahaka ny Coca-Cola, Fanta ary Sprite. Namafisiny Star tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao navoakany fa mitohatra ny famokarana sy ny famatsiana zava-pisotro mamy misy gaz fikarin'ny Star maro samihafa ary manome toky izy ireo fa hanome vokatra ahafahana mamaly ny filan'ireo mpanjifa eto an-toerana. Natao noho ny fikasan'ny vondrona Castel ametraka sy anatanteraka ny vinany mikasika ny tsenam-barotra ny zava-pisotro mamy misy gazy ankahalalahana mba hanohizana ny fivelaran'ireo vokatra vita eto an-toerana ary indrindra hanomezana fahafampony mpanjifa malagasy sy izao farina tsaharana ny fiarah-miasa izao raha ny fanazavana hatrany. Mbola tsy fantatra hatreto raha toa ka hisy hafa hisehatra amin'ny fiarah-miasa amin'ny vondrona Coca-Cola io amin'ny famokaran'ireo vokatra toy ny Sprite, Coca-Cola ary Fanta ireo. Tsy ahivina, 70 taona izay no nisian'ny Star teto Madagasikara. Azo lazaina fa mahaleo tena amin'ny famokarana zava-pisotro mamy misy gazy ny Star ankehitriny. Fanomanana fetim-pirenena kosa indray dia samy nanokana teti-bolana marihana ny faharoa ambin'ny taona niverena ny fahaleovanten'ireo komuna na izany andrenivohitra na ambanivohitra. 2 taona tsy nisy fankalazana noho ny fihibohana nateraka ny valinaretina Covid-19 araka ny fanazavana ka samy manao izay ho afany hanomanana hetsika miavaka ho an'ny vahoaka olona saina. Ny taona 2024 no nahitana hetsika fanamarihana ny fiverenana ny fahaleovantena ireo komuna. Taorian'izay nangingina vokatra ny fisian'ny valinaretina Covid-19 sy ny fihibohana. Amin'ity taona ity, maro lafy ny hetsika isaky ny komuna sy ireo renivohitry ny distrika ho fanamarihana ny 20 taona niverenana ny fahaleovantena ka nanokanana teti-bola manokana. Misy ny fampisehoana maromaro izay hitranga moa zany atao anatin'ny komuna Lasora ny 25 volana Jona sy ny 4 volana Jona. Efa voasoratra atao anatin'ny teti-bola izay lanin'ny filan-kevitra moa zany rehetrarehetra zany tao anatin'ny budget primitif izay nilanin'ireo tamin'ny taondasa. Mazava ho azy fa matoa izay afaka mantanteraka anitsika dia misy ligne budgétaire izay natokana ho amin'izany. Ny fitandrona fandriampahalemana eto amin'ny komuna Lasora moa zany ny fiparitahany amin'ny resaka kidnapping ity dia nisy ny
dispositif manokana izay mindraisiny teo anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena. Ho an'ny communal Arby Ambatomanga omena sehatra ny fanabeazana sy ny kolotsaina malagasy anatin'izao fety izao. Izy zany ny podium amin'io mahazo ny anjara ny ankizy madinika satria iray volan'ny ankizy io ny fifanana teny malagasy dia ampianarina teny malagasy ny ankizy satria efa asin'ity fandrosoana zany tsy efa teknôlôjia ity katra dia ny amin'ny fanoratana SMS ary dia ohatran'ny sode sanatry manarinary ny teny malagasy dia teny hoe mariena mihitsy hoe inona araka izy ny fototenin'izao teny zao, inona araka izy ny natao an'izao an'izao, iza ny ministra, iza ny satria afoaziny ankizy dodolo zany ny zavatra rehetra rehefa mandefa SMS izy raha amin'ny teny vahiny. Dia zay nantony hoe mba andao asiana fifaninana teny malagasy eto amin'ity communauté satria ray volan'ny teny malagasy ray volan'ny teny ankizy indrindrindrindra fetim-pirenena. Itsika ara-panatanjahantena, fampisehoana rajavakanto, fizarana solombody akoho ny zokiolona sy fifananana maro samihafa. Ireo amin'ny ankapobeny hoetsika anamariana ireo commune ity fetim-pirenena ity ny 20 jona ary tohizana amin'ny matso izany ny alahady 20 jona anamariana ny 12 taona niverena ny fahalevantena. Ny sasany zany manomana fety ny sasany mitaintaindava amin'ny fakanakeriny amin'izao fotoana toy ny any Ambatondrazaka koatra ny eto Andrenivohitra araka ity fanadiadiana ity dia zaza telo mianadahy nisy nakankeriny tao Ankoririka Ambatondrazaka omaly hariva tokony ho tamin'ny 9 ora ary mbola karohina hatramin'izao. Hatreto tsy nisy antso fitakiana vola na fitakiana zavatra fa nataon'ireo mpaka ankeriny Gaëtan Andretsilavo. Omaly tokony ho tamin'ny 9 ora hariva andian'olona maromaro no niditra ny tambony tokantrano iray ao Ankoririka Ambatondrazaka nakankeriny ny zanaky ny tompontrano. Vokany ankizy telo mianadahy no lasan'izy ireo raha toa ka enina mianaka izy ireo ny tao an-trano ny ampy olona roa hafa mpanampy. Iny tonga dia ny voana hitanena tonga dia efa tsy manontany fa tonga dia lasa tonga dia lefa dia le vato koa hitana voana lefa zany mahazo takolaka kely dia nanatso azy lava ny telo mombany telo. Dia nahitany konvatiko tonga dia efa lasa koa tonga dia efa mianjady zareo ny famorotoka tao. Dia za moa zany tsy dia miala lavitra le toerana misy an'le zamako hoe ahoana marina moa zany tena nany fa le midiran-jareo tsy nivoan-jareo tsony. Dia nita tavavaty zareo. Tamin'ny tamboho varatra zareo namoaka an'le zaza. Dia teo moa zany mba nisaka zany mba mantatra na hoe iza ny lasa iza na talavidavitra kely le toerana. Dia nananara tsisy izy zareo nandeha any ny tenako. Dia tsy tapotsy moa zay marina dia tany amin'ny tany miarabe tany teny miverina. Dia tamin'ny tonga tanàna moa dia lasa daholo ny zanako anankitelo. Lahy matoa 7 taona sy vehivavy zandry ny 5 taona sy 4 taona ireo telo mianadahy lasa ny pakankeriny ireo. Raha ny antso natao tany atoerana ny ariva teo mbola mitoy ny fikarohana ary mbola tsy niverina ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona nanaradia. Maraina iny zany dia mitambatra zany dia fokotany amatsenjo Ankoririka zany dia matsendrabary dia mbola lasa nanentimendry ihany zany lasa nanaraka ihany. Mbola mikaroka zay rehetra amin'izao. Mbola tsy tonga kasa tamoaly hariva dia mbola misy tsy tonga mihitsy. Miaraka amin'ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana. Dia mbola tsy nahiamy vaovao loatra eto. Tsy hita izay atao hoy ny ray aman-dreniny ireo zaza nisy nakankeriny ireo. Tsy fantatra ihany koa ny antony sy ny zavatra takiny ireo pakankeriny ka anaovan'izy ireo antsoavo. Tsy afaka iainan'ny mpilaminana intsony ny mponina raha nitranga tahaka izao no mitoy araka ny fitarainan'izy ireo hatrany. Hatreto andrasana ny fiverenan'ireo fokon'olona sy ny mpitandro filaminana nanaradia ahafantarana ny fivoaran'ny toedrarà makasika ity fakanan-keriny ity. Misy tery ireo trangana fakanan-keriny ny fanesy tao anatin'ny 10 andro raha ny fanazavany lahatsoratra an-gazety Madagascar Matin Hebdo larana fa 500 efa manao ireo ezaka ny fanjakana manoloan'izay tranga izay hoy hatrany gazety mpiseho isan-kerinandro ity. Sécurité publique, l'État face aux kidnappeurs et drogue dure. Io ny lohateny nentin'ny gazety Madagascar Matin Hebdo larana fa 500 izay nivoaka ny alakamisy 7 jona hatramin'ny 12 jona 2024. Ito amin'ny pejy faha-4 sy faha-5 ny fanampanazavana amin'izany. Noresana tao anatin'io lahatsoratra io ireo trangana fakanan-keriny izay nifanesy ka nampikorotana ny saim-bahoaka tao anatin'izay 10 andro izay. Raha ny fanazavana hatrany, mbola misy tery ireo tranga sy ny mety ho antony ny fakanan-keriny. Anisan'ny voalaza ihany koa
ireo zava-madomelona hita ao amin'ny rano ila sibatra ankilany nasiany teny tao amin'ny latsoratra pejy 4 io ihany koa ireo trangana fankanan-keriny zazavahiry any atsimo Madagasikara izay noho ny alatra taova toy ny alatra voamaso manoloana izany rehetrarehetra izany voalaza fa tokony hanamafy ny ezaka tokony atao ny fanjakana mba hamahana ireo tsy fahandriam-pahalemana maniry ananosy hita ao amin'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo ihany koa ao amin'ny pejy 5 ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana alaliny vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao Nicole TV ny fandaharana izay andeha amin'ny alahady ho avy izao miresaka mikasika ny ady amin'ny fiovan'ny toetry ny andro sy ny vahaolana izay entiny Red Plus manoloana izany. Trangam-piarahamonina kosa indray lehilahy iray no hita faty teo amoron-dranomasina Andaboy Antoliarany maraina teo mifatotra tady ny tanany sy ny vozony izay tranga tsy fahita tany an-toerana ialana tsiny ho an'izay mety ho tohina amin'ny sary anatin'ny fanadihadiana Bonhomme Élisée Koltoliara. Lehilahy iray no hita faty teo amoron-dranomasina teny Andaboy ny maraina teo. Ireo mpanjono handeha andriaka no nahita ny razana natsipy ny onjan-drano manamorona ny ranomasina ka nampandray ny lehibe ny fokotany Ambohitsabo. Ora visy taty aoriana dia tonga teny an-toerana ny lehibe ny fokotany avy ao Ambohitsabo sy ny mpitandro filaminana nanao fanamiana sivily nijery ny zava-nisy. Amin'ny fahafatesan'olo hanaiky moa zany araky firesaky ny mpianjiaky izay monina aton'ny fokotany Ambohitsabo de naheno hoe misy faty président ao Andaboy. De izay fihenoako zay zany naheno an'izay niantso an'ny polisy aho de zahay zany manao postance ato. Fa marihina eto zany fa tsy olo monina aminay eto le olo ary tena tsy misy olo mahay azy zany olo anatin'ny fiheziko ato. Pozipozina aloha araky fijery azy io mirohy ty tanany. Ary misy tomboky amin'ny tombony iny zany misy tomboky meso tsy haiko na mety olo nangalatsy io de narian'olo anjeka toy zay zany tira. Tao anatin'ny enim-bolana dia efa mahatratra 5 ireo olona hita faty eny Andaboy ka nanaovany ity sefokotany ity Antsoavo amin'ireo mponina ao anatin'ny fokotany izay adidiany mba ho mailo hatrany. Hatram'izay aloha fa misy avao fatin'olo hita an-dranomasina etoy. Indrindra fa zao zany presque de miantso manam-pahefana zany manao constant toy miaraka amin'ny docteur Bemihasy. Tamin'ny tao toy zao eo amin'ny olo 5 hita faty etoy de miantso anjoza. Sasana aloha misy vehivavy mety vehivavy de arian'olo na mety namonjy boaty arakaraky raha. Fa laha tranga hanaiky zao zany mirohy moa ny tanany mirohy. Ka mino fa mety olo nangalatsy na mety raha de lafa ny maty na arianjoza an-dranomasina toy. Presque moa zany mpianjiaky io fa resahiko avao hoe mba somary mailo avao zany tsika raha manahaka an'ireto satria mety misy tanjifilongotsika na tsy longotsika fa laha mba misy tobily manday olo atoy haly hitanareo miantso ahy nareo fa zao miantso commissaire satria tsy haintena na mety izao iaby zany le raha angalarin'olo bakany le olo de atoy somary atae raha manahaka an'izay ka tsy soa zany ty amintsika atoy ataon'olo fanaria faty manahaka an'izay. Hatreto tsy mbola fantatra ny toerana ny eventy lehilahy hita faty ity sy ny fianakaviany. Mandrapahatonga ny avy ao amin'ny Bemihasy dia nampiakarin'ireo fokon'olona miala ilay ranomasina ny razana. Tontolo ny fanatanjahantena eo amin'ny taranja baolina kitra kosa indray dia nandresy tamin'ny isa 2 noray ny Bariany Madagasikara latsaky ny 13 taona raha ny fanandrana tamin'ny ekipa pirenena Mauritiana latsaky ny 13 taona ihany koa lalao tafiditra anatin'ny fanomanana ny fifanitsanana ho an'ny CAN U23 izay natao tetsy amin'ny kianja Elzeco Plus tamin'ity androany ity ny lalao miverina izay atao etsy amin'ny kianja Bariany Asabotsy ho avy izao Aron isombon'izay. Sportalis zany dia tonga tato
mandrivorivo sy mahafinaritra ireny no entintsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena 5 andro taorian'ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine. Miamafy ny fikasan'ny Rosia fetanteraka ny Severodonetsk ka paikady maro no napetraka izy ireo. Atratrarana ny tanjona isan'izany ny fanakanana eny amin'ny lalana maro ireo fiara lehibe mitondra entana sy sakafo ho an'ireo miaramila Ukrainiana. Miamafy ny fanafiana ataon'ny Rosia ao Severodonetsk. Hatreto miezaka ny manohitra izany ireo miaramila Ukrainiana ary mbola saro-patarina raha toa ka ho voafen'ny Moscou tanteraka ity tanàna isan'ny stratejika ity. Amin'izao fotoana izao tsy mbola fantatra mazava ny hiafaran'ny Donbass manoloana izay. Isan'ny paikadin'ireo miaramila Rosiana ny anapahana tanteraka ny fidiran'ny sakafo sy ireo entana ilain'ireo miaramila Ukrainiana. Isan'izany ny eto amin'ity lalana iray ity 50 kilometatra eo mianatsimo. Toerana isan'ny anakanan'ireo miaramila Rosiana. Ankoatra ireo rehetra ireo, toetra ny fandatsana bomba any an-toerana. Raha ny hita amin'ny sary, ampahambetsaka amin'ny tanàna ity no simba ankehitriny. Araika ny fanazavana, ao Severodonetsk ny ankamaroan'ireo miaramila Rosiana sy Ukrainiana ankehitriny. Izay ny masakazo natolotra tamin'ity androany ity misaotra anao hatrany safidy ny fahitalavitra kolo nanarahana ny vaovao nisongadina ho an'ny androany mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray ary tomboko lasy tomboko vahaveloma tomboko. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.